Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafom-Panahy! Sakafom-Panahy io entin'ny mpanompon'ny Tompo Razafimanantsoa Fleurette, mpitandrina avy ao amin'ny missiona kristiana protestante eto Madagasikara. Miara apantsika rehetra nahatratra ny Pentekosta taona 2024. Ho amitombona aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Isoranay ianao Andriamanitro noho ny natratraranay izao Pentekosta izao. Isoranay koa ianao fa mbola manakambara aminay ianao anio. Isoranay ianao ny fisian'ny radio vaovao masoa izay mampita ny teninao. Aoka ianao ialoha lalana ka hanendry ny molotry ny mpanomponao sy hamango ny fony mpiaina ho tany tsara hanirian'ny teninao ka amoa avo zato eny. Aoka ianao ampahery sy ampitraka anay Tompo, hampijoro anay ka tonga anay ho vavolombelona na dia eo aza ny asarotry ny zavamisy amin'izao vanim-potoana izao. Mampianara anay azo ty fanerasera amin'ny teninao ary voleo ato anatinay ny fovonina hankatoy ny teninao. Dia mamindrafo aminay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra ary aoka anao hiteny Tompo araky ny fombanao fa vonina iaina izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny soratra masina izay hovelabelarina amintsika anio ry havana dia voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:9 ary tohizana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 9:4. Ireo indray ary ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio. Asan'ny apôstôly toko 1:9 tohizanao ao ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 9:4. Sokafo ny baibolinao ary rehefa hitanao dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonana. Ary nisy lela maro mitarehin'afo niseho taminy izay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky na mitenena ny fanahy masina azy. Amen. Ny kristianina dia mandova ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra. Ny hanana ny kristianina ny fiainana mandrakizay rehefa miala ety an-tany. Ny hiarahan'i Jesosy amin'ny kristianina mandritra ny androm-piainany rehetra ety an-tany. Jesosy dia tsy nanambara velively fa halama avokoa ny lalana rehetra izay odiavin'ny kristianina. Misy ny lalana izay malama, misy ny lalana izay mikitoatoana. Ka na lalana malama na lalana mikitoatoana, ny tokony nampantenain'i Jesosy dia ny hisian'ny fanatreny na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana
ary amin'ny fotoana rehetra. Raha mbola teto tany Jesosy nitory ny fanjakan'Andriamanitra sy nanasitrana ny marary niaraka tamin'ny mpianany ary dia efa nilaza mialoha ny trangan-javatra izay tsy maintsy atrehan'ny kristianina. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:20, ny 7:30 tapany farany. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 4:20, ny 7:30 tapany farany. Entin'ny Tompo ry havana dia milaza fa eto tany ny kristianina dia miatrika fahoriana. Nampandray ihany koa Jesosy fa izy dia ankahalainy izao tontolo izao, ka izay olona rehetra manaradia azy dia hankalaina koa. Izao no teny Jesosy ao amin'ny Jaona 5:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:70. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoko fantatrareo fa izao efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Jaona 5:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:70. Tsy tampoka amin'ny kristianina izany ny fisian'ny adi-panahy, fa efa nolazain'i Jesosy mialoha izany. Ny kristianina koa ry havana dia manana fahavalo. Ny fahavalon'ny kristianina dia Satana sy ny fanahy ratsy ary ireo olona izay miara-miasa aminy. Tsy mipetra-potsiny io herin'ny maizina io, fa manao izay ho afany rehetra handavona ny kristianina. I Petera dia voatafiky ny asan'ny devoly ary Jesosy mihitsy no nanafaka azy, araka izay voasoratra Mateo 5:20, ny 7:20 hoe, fa izy niodina ka niteny tamin'i Petera hoe, mankanesa ety voky ry Satana, fa tamin'ny fitohiana amiko ianao, satria tsy misaina izay n'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Tsy Jesosy irery ihany no nampilaza mialoha ny amin'ny ady izay tsy maintsy atrehan'ny kristianina. I Petera dia nilaza ao amin'ny Petera 1:4, ny 7:4 hoe, ary amin'izany dia gaga izy ireo, satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaraha-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Petera 1:4, ny 7:4. Manazava ny andinitsoratra masina eto fa ny kristianina dia efa niala tamin'ny faratsiana rehetra, ka ireo olona teo aloha izay niaraka nanao ny ratsy taminy izany dia lasa mivadika aminy ka manenjika azy. Samy hafa lalaka le. Mbola hamafisin'ny Paoly apôstôly koa izany ao amin'ny Timoty 2:7, ny 2:12 hoe, eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Timoty 2:7, ny 2:12. Ny kristianina izay mijoro izany no azo ny fanenjehana. Misy ny fitahiana izay omen'Andriamanitra ho an'ny kristianina eto amin'ity tany ity. Saingy izay fitahiana omen'Andriamanitra izay ry havana dia tsy manakana ny fisian'ny fizahan-toetra sy ny adi-panahy. Raha mbola teto tany Jesosy dia nisy ny ady izay natrehany mpianany. Jesosy dia niaraka tamin'ny mpianany nandritra ny 3 taona teto tany.
no vahany avokoa ny olana rehetra izay natrehany mpianany. Jesosy anefa ry havana dia tsy maintsy hody any an-danitra rehefa vita ny asany tety. Tsy mitsahatra eo akory ny asany, fa mbola hitohy, satria hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 12:13. Ary izao, raha sandratra hiala amin'ny tany, dia hitaony ny olona rehetra hanatona ahy. Jaona 12:13. Rehefa miakatra any an-danitra izany Jesosy dia manana tanjona goavana dia goavana, dia ny hitaona ny firenena rehetra mihitsy hanatona azy. Mialohan'ny andehanany dia efa nanome baiko mihezinezina ny mpianany izy, ny amin'ny hitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 20:20, 9:12 ka hatramin'ny 9:20. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio 20:20, 9:12 ka hatramin'ny 9:20. Mila mpiara-miasa izany Jesosy hanao ny asany izay efa natombony tetỳ an-tany. Ny kristianina nefa ry havana dia nofo mandray ihany ka manana ny fahalemeny. Raha nosamborina Jesosy dia nitsoaka nanavitra ny ainy ny mpianatra Jesosy. Fandrao hosamborina koa, feno ny tahotra. Raha notsaraina koa Jesosy dia nandahy ny telo Petera ho tsy nahafantatra an Jesosy. Natahotra izy sao hosamborina koa. Raha bangona zany dia izao: nofa mandrany kristianina, malemy ny kristianina, azo ny tafika ataony devoly ny kristianina, miatrika fahoriana sy fijaliana ary fijahan-toetra ny kristianina. Ireo ny manjo ny kristianina. Ny asan'Andriamanitra nefa tsy afaka janona fa tsy maintsy atao araky ny baiky ny Tompo. Andriamanitra ry havana dia efa mahafantatra izany rehetra izany, ka izany mihitsy ange no antony nanafarany Jesosy ny mpianany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 ka hatramin'ny 5 hoe: raha niara niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko hoy izy, fa jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny Fanahy Masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Asan'ny apôstôly 2 9:4 ka hatramin'ny 5. Mila tafiana hery manokana izany ny mpianatra mba hahafahan'izy ireo manao ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny Fanahy Masina izay nilatsaka tamin'izy ireo tamin'ny andron'ny Pentekosta no manome hery hahatonga azy ireo hahavita ny asa fitoriana araka izay voasoratra ao amin'ny Atsan'ny apôstôly 2 9:5 hoe: fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Asan'ny apôstôly 2 9:5. Mafy dia mafy ny fanenjena ny kristianina tamin'izany fotoana izany.
ilaina ny fanahy masina hitaridalana, hanolo-tsaina, hanampy, hisolo vava, hampahery, hampiorona, hampijoro, hahatonga ny kristianina ho vavolombelona. Raha mijery ny amin'ny Petera isika, nandahany Jesosy izy raha notsaraina Jesosy saingy rehefa nirotsaka tamin'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta dia nanana hery sy fasahiana lehibe ny hitory an' Jesosy izy. Afaka ny tahotra, afaka ny fahalemena, afaka ny ahiahy, niova tanteraka izy. Tonga fitaovana lehibe tamin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra i Petera. Raha hijery an'i Paoly indray isika, izany Paoly izany ange ry havana ka tena niatrika ny fangidina mihitsy tamin'ny fanatanterahany ny asan'Andriamanitra. Fa noho ny amin'ny fisian'ny fanahy masina nahery tao aminy no nampijoro azy ka navitany ny asa lehibe izay nakinina taminy. Ny fanahy masina dia raisy ny olona rehetra izay nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Efa nozavaintsika teo aloha fa misy ny fitahiana izay omena ny kristianina. Tsy mahasakana ny fisiany ady anefa izany, satria mbola eo anoloan'ny kristianina ange ny olona izao tontolo izao izay mifanohitra aminy. Mbola eo ihany koa Satana sy ny miaramilany izay fahavalo. Hatramin'ny Pentekosta izay niatombon'ny fiangonana voalohany ka hatramin'izao vanim-potoana izao dia misy foana ny ady izay atrehan'ny kristianina. Amin'izao fisian'ny valanaretina izao dia mafy no entina, malona ny tsy fahasalamana, fikarakarana ny fivelomana, ny ho avy manontolo mihitsy hita hoe ahoana. Mandalo fijahatoetra goavana koa ny asa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, mampatsiahy antsika Andriamanitra amin'izao fankalazana ny Pentekosta izao. Efa nomena ny fanahy mahery isika hahatonga antsika hahery. Sao dia dinao ary izany ry havako. Sao dia variana mitanondrika mijery ny olana ianao ka dinao ny hevitry ny Pentekosta. Raha ny olana foana manko ny mpanjinina dia very ange ny finoany. Ao amin'ny Mateo 4:20, ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30 dia misy izao tantara izao. Mateo 4:20, ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Niatrika tafio-drivotra teny amin'ny ranomasina ny mpianatra Jesosy. Nanao izay ho afana izy ireo hiadina amin'ny herin'ny rivotra. Tao anatin'izay adina trehiny izay dia indry fa tamin'i Jesosy nanantona azy ireo hitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Raha vao nahita izany Petera dia niala ny sambo hamonjy an'i Jesosy. Raha niala ny sambo anefa Petera dia nionja ny ranomasina izay nisafotofoto no mpanjinina fa tsy Jesosy, ary dia nianjera tao anatin'ny ranomasina izy. Sofa teo Jesosy namonjy azy. Ny olana dia tsy maintsy misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra na iza, eo amin'ny fiainan'ny kristianina ihany koa. Ny olona izao tontolo izao dia miady irery ao anatin'ny olana, fa ny kristianina kosa ry havana dia manana an' Jesosy izay miaraka aminy ao anatin'ny olana. Ny fiarahana amin'i Jesosy anefa dia mila fanapahan-kevitra
sy fahavononana avy amin'ny kristianina. Mety ho kristianina ianao nefa mandeha amin'ny herinao sy ny fahalalanao. Tsy mitondra fandresena sy fahombiazana izany, fa miarahana amin'ny fanahy masina. Ny apôstôly sy ny kristianina rehetra taorian'ny andron'ny pentekosta izay voatantara ao amin'ny asan'ny apôstôly dia nanaraka ny fitarian'ny fanahy masina. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia sarotra ny ady atrehan'ny kristianina. Tsy tokony atao ampatahotra nefa izany, satria ilay fanahy mahery izay nomena ny mpianatra fahiny dia mbola nomena ny kristianina koa mandraka ankehitriny. Rehefa tsy mifanerasera ny fanahy masina ny kristianina dia reraka. Ny olona dia tsy malala ny ho avy. Ny fahalalan'ny olona dia tsy tomombana. Ny tanjaky ny olona dia misy fetrany ihany. Fa ny asan'ny fanahy masina kosa dia mihoatra noho ny hery sy ny fahalalana izay misy eto an-tany. Nantsoina hiady ny kristianina. Tsy maintsy miady ny kristianina. Nefa ny fandresena dia efa eo an-tanany sahady noho ilay fanahy mahery izay efa nomena azy. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo. Amin'izao fankalazana ny pentekosta izao dia andehanao dingana vaovao isika rehetra. Andao hijoro amin'ny finoana sy ny fanarahana an Jesosy. Andao hiorina sy hifikitra mafy ao aminy. Andao hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Andao hanapa-kevitra ny tsy hitan'otrika mihitsy na inona zava-miseho, satria Andriamanitra no mampatsiahy itsika amin'izao pentekosta izao. Ekena tokoa fa tsy moramora ny ady. Sarotra ny miaina amin'izao fotoana izao. Ny habeny fizahan-toetra nefa dia tsy afaka hampitoviana amin'ny herin'ny fanahy masina izay efa nomen'Andriamanitra ny kristianina. Lehibe sy mahery ny asan'ny fanahy masina. Izay rehetra hitoerany dia matoky sy manana fanantenana ary mivoaka ho mpandresy eo amin'ny lafim-piainany rehetra. Apetraka aminao ny Habakoka 3:7, ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahitra, nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako ary manao ny tongotro toy ny an'ny deravavy ka mampandeha ahy any amin'ny avonako. Amen. Mbola hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny amin'ny teny izay nomenao anay. Misaotranao koa izahay fa nomenao ilay fanahy mahery ahatonga anay tena ho vavolombelona sy ahafahanay manavatsava ity tany sarotra ity. Dia tsy miafina aminao Andriamanitra iray. Ireo kristianina zay reraka ra-panahy noho ny amin'ny zava-misy. Atao fitsapany kristianina rehetra Tompo. Izany hery ny fanahinao masina miasa ao anatin'izy ireo izany. Ka na inona ady zay tsy maintsy mbola atrehanay dia atoky izahay satria manana ny fanahinao ato anatinay. Dia jereo ny firenenay Tompo. Atodio aminao ny malagasy rehetra. Mesa mahery amin'ity nosondrazana ity
mba ianao Kristy mihitsy no anjaka eto ary aoko ianao anongotra izay rehetra tsy nambolenao. Dia mamindra fo amin'ny malagasy rehetra malona nyity valana retina ity. Raha ny herinay Tompo dia fatatrao fa tsy ampy, fa milanao zahay hirotsaka nitsehatra hamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny laharana tarby izay ahafahantsika mifandray dia ny 034 04 505 39. Izao sakafom-panahy izao dia mbola afaka rahintsika ao amin'ny YouTube. Ho anareo izay mangatabavaka dia SMS ihany no aoka halefa. Misaotra tompoko. Nareo teo Sakafom-Panahy. Androany nentin'ny mpanompon'ny Tompo Razafimanantsoa Fleurette, mpitandrina avy ao missiona kristiana protestanta eto Madagasikara.